miarabatsika rehetra amty androany ty ndray tonga amty fotoana tapany fahatelo ity isika hiara-nompo ny tompo sy anome voninahitra azy eto arabaina manokana tahaka an'izany ihany koa isika rehetra zay manaraka amin'ny tambajotra serasera isan-karazany any tokantrano any androany dia ambara aminao fa lehibe Andriamanitra sady zany ve raha lehibe izy dia tsy mijanona fotsiny hoe lehibe fa andreo zany fahalehibeazany zany eo amin'ny fiainako sy fiainanao raha mino izany ianao dia andao tsika hitehaka mafy ny voninahitry ny tompo halleluia halleluia manasanao sahady hitsangana amin'ny toerana misy ianao ho voninahitry ny tompo lehibe indrindra eo amin'ny fiainako sy fiainanao sady zany ve androany dia mbola manentana anao an-trano hoe raha lehibe Andriamanitra dia fietsika manao ahoana no entinao manompo azy raha mino ianao hoe ankatoavinao fa lehibe Andriamanitra dia toe-po manao ahoana no entinao miatrika azy satria androany izy ianao zany fahalehibeazany zany raha mararary zao ianao androany tonga eto dia hositraniny raha manana olana ianao dia aneo ny fahalehibeazany izy ka hiditra ny setra amin'izany olana zany amen zay rehetra reradraraka ihany koa dia anangana anao indray ny tompo androany ho tonga lehilahy lehibe mahery ho vehivavy lehibe mahery ho tanora feno faherezana ho an'i Jesosy amen hiasa eto zany fahalehibeazany tompo zany fa kosa ten'Andriamanitra dia milaza hoe tsisy ninina azo ny tompo atao amiko sy aminao raha tsy amin'ny finoana sady zany ve noho izany indrindra dia mila mino zasy ianao dia rehefa mino zasy ianao dia zay rehetra angatatsika ao amin'ny tompo dia zao hoe afaka ho ataony zany ary manao mihoatra azy izy sady zany ve mbola hiteka mafy ihany zasy ianao voninahitry ny tompo andeha hiara hivavaka isika metraka izao fotoana izao eo am-pelantanan'ny tompo dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany hiara hivavaka isika tompo ray masina tsara indrindra zay any an-danitro mbola tsy mitsahatra makasitraka sy mame voninahitra ny anaranao zay satria lehibe tokoa ianao tompo mafaly anay loatra mametraka zao fotoana zao eo am-pelantananao satria ianao no antom-pisiny ny fotoana rehetra noho izany fahalehibeazanao zany dia tonga eto zay mame voninahitra anao tonga eto zay mankalaza anao tonga eto zay hideranao tompo noho izany indrindra tompo fenohy ny fanatrehanao ty fotoana ity asehoy amin'ity fotoana ity ny fahalehibeazanao sy ny herinao miasa eto ianao Andriamanitra tsara indrindra fanamasinao fenohy ny fanatrehanao zao fotoana zao oka ny fanatrehanao tena hikotrika tanteraka ity fotoana ity ary asa mahery eto zany herinao zany fa mifanaratsy kosa dia tsy ambinina ary tsy manana fahefana tanteraka amin'izao fotoana zao mifanaratsy manelingelina amin'ny fon'olona tsy tafantoka miala amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta tsy ambinina ary tsy manana fahefana eto isatana sy fironina tsofina rano sahady ho amin'ny fahalehibeazana ho an'ny fanatrehana tanteraka zao fotoana zao zay rehetra etahitan'ny olona dia ho efanao Jesosy satria lehibe ianao le mpanatanteraka ny zavatra rehetra makasitraka tompo dia raha niaja ny voninahitra dia ho anao rery ihany saotra ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy amen halleluia ho ambarantsika nkira fa lehibe Jehova lehibe Jesosy lehibe fanahy masina amen ataovy amin'ny fonao rehetra ny raha hira ihany ianao dia aza tahaka ny olona mijery fety satria tsisy fetraikany na inona raha tahaka an'izany ianao tonga eto fa hoka tena andray anjara ianao raha misy dia tokony atao dia ataovy amin'ny fonao rehetra zany raha hira ihany ianao dia ataovy amin'ny fonao rehetra satria Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny fiderana satria izy le mitoetra eo ambony fiderana amen ndao arysika tompoko Let's go.
Haleluia. Ianao le fanandresy izao tontolo izao. Manome voninahitra anao hatrany izay ary midera sy mankalaza ny anaranao. Sambatra loatra izay manana anao tompo. Haleluia. Solika Jesus. Ianao le faniadinay. Namokana io mpandresy tamin'ny fotoana rehetra. Mankasitraka tompo. Sio
Fanetinao ni fangese Yanao Jesosy zany esi Fanatena ni firene Fasoavanao no iainako irerako anao Alleluia Fanatresy anao Fanatresy anao Alleluia Jesosy anao Natresy Tena levina ianao Ny fasanatsy natazona Fanetinao ny fandrese Oh Netinao ni fangese, na desciandao.
mihotrika na tsy fahalehibiazana izay efa nampandresana tokoa ianao efa resinao ny zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra dia mihotrika na tsy an'izany fahalehibiazanao zany tompo makasitraka anao zay fa ninina zavatra mety mbola tsy anay androany dia mily sady mananteny zay fa mbola hampandresana hatrany ianao satria manoatra noho ny mpandresy zahay manana anao amen satria jesosy mbola amin'ny voninahitra anao hatrany zay mbola hideranao hatrany zay satria mendrika anao ny fiderana mendrika anao ny fiankofana noho ny amin'ny fahalehibiazanao satria tompo makasitraka anao hatran'izay mendrika nidery anao tompo malala halleluia satria jesosy mamy voninahitra anao izay mendrika nidera sy nihaza sandratra ny tananay hoanao mba ho voninahitra mendrika nidera sy nihaza sandratra ny tananay hoanao mba ho voninahitra lehibe anao magaga ny asanao tsy misy azo arinao aminao tompo lehibe anao magaga ny asanao tsy misy azo arinao aminao ito jesosy tsisy azoarina aminao tsisy ampitahana aminao tompo lehibe indrindra ianao lehibe indrindra ianao tompo mamy voninahitra anao mendrika nidera sy nihaza sandratra ny tananay hoanao mba ho voninahitra mendrika nidera sy nihaza sandratra ny tananay hoanao mba ho voninahitra lehibe anao magaga ny asanao tsy misy azo arinao aminao tompo lehibe anao magaga ny asanao tsy misy azo arinao aminao ito akpiany masinao amin'izao ora izao akpiany masinao dia angatako ianao amendrika ny tananao eo amin'ny fonao ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra tonga eto dia nianana fanahy voavontsy zany no antony natokan'Andriamanitra raitsy-to nanapa-kevitra fa omeny ny zanan'ilay tokana satria ny finoany olona an' Jesosy sy ilay sorona nataony teo ambony azy fijaliana ary ny fandraisan'ny olona an' Jesosy no mahavoavonjy ny fanahana raha vaovao no tonga eto tapaony hevitrao miverena amin'Andriamanitra
minoan Jesosy raiso izy ary ome toerana ao anatinao izy. Ho antsika rehetra ekeo Jesosy ho mpanjaka ny fontsika, ho mpanjaka ny saintsika, mba andehanantsika arak'ilay tia ny fanan'Andriamanitra. Zay zany sitrapon'Andriamanitra isan'ny lehibe indrindra, mba ho voavonjy ny fanantsika rehetra toka eto, ka tsy very isika rehefa mandao an'ity tany ity, fa hanana ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy ao an-danitra. Fa nisan'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa, ary zay no antony'ity vavaka iarahantsika manao ity, ny hanasitrana antsika rehetra toka eto ka mbola marary. Mety efa ela ianao no narary, mety efa nametrahana tanana mihitsy ianao kanefa mbola marary ihany. Zao no faminaniana nampiton'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany. Faminaniana ho antsika rehetra izy ity, indrindra fo an'izay olona marary. Indro tanterako i Andriamanitra ny fanasitranana anao, ary ho aseko anao ny fiadanana. Ho tanterako i Andriamanitra ny fanasitranana anao, tsy rampitso na afaka pitso fa nio. Tonanao any ino fa nio le fanasitranana omen'Andriamanitra anao. Fanasitrana magaga no ataony ho anao androany. Zay mihitsy le vavaka ataontsika, dia ianonao Andriamanitra ary amalanao izy. Anisan'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa ho tanterany androany dia ny hanafaka ny olona amin'ireo herina fanaratsy zay mbola midomine ny fiainana. Tsy vitsy amin'ny kristianina mantsy no mbola tapahany devoly ny fiainana. Antony marobe no nahatonga izany. Fa androandra mangetaheta fanafahana ianao dia hanafaka anao Andriamanitra. Tsy mahafinaritra ny fiainana mamela ny devoly toetra ao anaty. Tsy mahafinaritra e, tsy mahafinaritra. Noho izany raha hivavaka ianao ka anao fifonana noho ireo zavatra ratsy nataonao ka natonga ny devoly tafiditra, ary androaka zany devoly zany hiala amin'ny tenanao, hiala amin'izay zavatra ataonao, dia iananao any an-danitra Andriamanitra ary ho afaka tokoa ianao androany. Tsy rapitso le fanafahana fandroany. Hivavaka ihany koa isika satria sitrapon'Andriamanitra. Isika rehetra toka eto zay efa nandray an Jesosy sy manana an Jesosy dia mendrika no tahina, mendrika no tahina, mendrika no ambinina. Ho aniza moa ny fitahina voalaza amin'ny Baiboly tsy ho an'ny olona zao tontolo zao, fa ho antsika zay fa niverina tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana Jesosy. Angatako tsika rehetra hivavaka, teny hivavaka amin'ny fonao manontolo mihitsy, fa ianao tsika Andriamanitra, sokafo ny vavanao. Ho anareo any an-tokantrano mety eza hivavaka hiaraka aminay ihany koa ianareo. Azon'Andriamanitra vonjena ny fanahinao, azon'Andriamanitra sitrana ianao, azon'Andriamanitra ho afahana ianao, ary azon'Andriamanitra ho tahina ianao amin'ity androandroany ity. Samy mivavaka izy. Apetrao eo amin'ny fonao ihany tananao dia ataovy ny vavaka, ataovy ny vavaka. Raha mbola afaka manandritra fianao mafimafy, mihoatra noho izany ianao, ho fanehoana ny etaetanao, dia ataovy tompoko, ataovy. Vavaka torapo, zao irantsika manao zao, ataovy, 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 ataovy. Mivavay ianao, mivavay ianao amin'ny fonao rehetra. Amen. Lay Andriamanitra velona no Andriamanitra ivavahanay. Efa nampanantena izy fa ianao anay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany zay mahatoanay teo ambony azy fijaliana. Efa nampanantena izy fa ianao anay ary amaly vavaka anay amin'ny androandroany ity. Ny rehetra vonjena ny fanahana, ny rehetra zay marary ho sitrana, ary ireo
zay mbola voakejany devoly ho afaka ary merika lotahina iako zahay. Halleluia, halleluia. Misotranao Andriamanitra, misotranao, misotranao, misotranao. Halleluia, halleluia. Amen, 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 amen. Misotra Tompo, misotra Andriamanitra. Lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Iarahantsika manao le hira hoe Andriamanitra, Andriamanitra. Atao avy amin'ny finoana fa mihaino antsika Andriamanitra. Andiny voalohany sy ny faharoa ihany no iarahantsika manao. Raha mety aminao azay sorina eo amin'ny fonao ny tanana. Akipy masinao anatin'ilay hira iarahantsika rehetra manao. Miantso anao aho. Hatramin'ny maraina. Marinao le nambarako teo lay nampanetanako ny olona zao no nampanatena faramarina ianao no nampanatena famonjy ny fananay anasitrana ny marary anafaka ny voafatotra hitaty fiangonana ity. Misaotra Andriamanitra, tena ho ataonao zany, tena ho ataonao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny olona rehetra maratoka eto na inona endrika isehon'ny aretina. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy, amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ny olona manoloana ny asa ratsy atao devoly mitominina ny fiainana. Efa namela heloka Andriamanitra ka dia ho afaka ny olona, ho afaka ny olona. Efa nomena ny fahefana manitsika maika sy mena rano ary mandresy ny heretrana na fahavalo. Koa dia mandita anareo aho rehefa naratsy rehetra na inona karazana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, tsy azo ny devoly fatorana ny fiangonana satria ny devoly efa resy tamin'ny alalanao maty teo ambony hazo fijaliana, efa voaringana izy. Ka zay rehetra tonga hita mino an'izany, mino ny famarinana an'izany teny izany, ka dia ho afaka ny fiangonana, ho afaka ny olona, ho afaka ny olona. Ary tononoko amin'ny finoana faharoa fitahina ro zavatsoa izay tsy voaray tatoato, tsy azo mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy ho tanterahany tompo androany zany. Enina tereo
any tokantrano azy ka manaraka zao fampompivavana izao Andriamanitra mamindra fo aminy mirika ny andray ihany keo izy raisy zany zany fahasoava zany ry havana malala misaotra tompo halleloia dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen makatoerantsika tompoko dia makatoerana keo nareo mpitarika fidiarana melohany tena anambarako ny teny dia tsy tara akory miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa toka soma tsara ato amin'ity trano ity trano efa nomasinina hoe trano n'Andriamanitra trano hanompoana an'Andriamanitra ary araka ny nanamasinina ko azy tany aloha dia hoe zay rehetra tonga ato dia ahitan'Andriamanitra avokoa ka hoy aho hoe arabaina ilaina soavina ahitan'Andriamanitra tokoa ianao androany dia arabaina tahak'izay keo ny mpanompon'Andriamanitra zay miaraka amintsika eto dia ny pasteuratsika avy any amin'ny fiangonana RHEFI Andapa pasteur Rasoamanana Falsolanto mivady amin'ny famaranana ny fotoana mbola to amintsika izy hivavaka ho antsika dia ho hitantsika zay tena endriny tokoa hoe tahaka an'izy zany pasteur zany da ho hiteka mafan'Andriamanitra isika tompoko halleloia araka ny nambarako taminareo teo hitondra ny tenin'Andriamanitra aho zay tena inoko zato isanjato fa teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra dia natsangany eto aho mba hitondra zay afatra zay izy no zany miatso antsika rehetra aho ny ino an'le tenin'Andriamanitra toriana eto amin'ny fonao rehetra ary ny andray an'izany teny zany amin'ny fonao rehetra fa indrindraindrindra ny akato an'le teny amen tsy efa hainao ve ilay fampianaran'ny apôstôly Jakoba toko voalohany 2:20 aka hopakatony teny ianareo tsy hoe mpiaino fotsiny ihany fa aka hopakatony teny ianareo amin'izay kristianina sy fiangonana kristianina tsy voafitaka tsaroko misy tantara anankiray zay ao anatin'ity baiboly ity tantarana lehilahy anankiray izay tonga tany amin'ny tany Israely mba hitady fanasitranana satria nisy nandresy lahatra azy hoe ao amin'ny tany Israely ao misy an'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny mpanompony dia tonga tany izy namana no anaran'io lehilahy io tena mebaiko azy lay lelan'Andriamanitra atao hoe Elisy dia ho sitrana va ianao hoy izy dia ho afaka amin'ny aretina mazanao ve ianao hoy Elisy dia ho afaka amin'izao ampokana zao ve ianao mandehana misitrika impito amin'ny rano Jordana dia ho sitrana ianao ary hiala aminao ny aretina boka zay ny tenin'ilay lelan'Andriamanitra dia hoy ny baiboly hoe tsy tena faly loatra azy zay teny zay ary tsy vonina nina indray izy dia mazava be ihany koa tsy vonina nina akato izy dia zao mivolaza soratra masina hoe tezitra izy sady tapa-kevitra andeha ody tandremo ry havana fa tsy natao amin'izany isika rehetra tonga eto tsika natao hiain'ny tenin'Andriamanitra natao handray ny tenin'Andriamanitra ary natao ankato ihany koa so ihany anefa fa nisy mpanompo anankiray tao nasa nananatra azy nasa everiko fa tena asa lehibe nataon'Andriamanitra mihitsy zay fahasahiana tao amin'izay hoe nananatra an'ity lehibeny ity hoe kaiky eo raha ho mpaminany aminao zao nataonao mba ho sitrana ianao tsy tokony nino zay nolazay ny vianao tsy tokony nandray zay nolazay ny vianao ary indrindrindrindra tsy tokony hankatovy ianao dia saorana moa Andriamanitra fa tsara Andriamanitra eo dia resy lahatra ihany izy dia nankatofo naneritena izy ny foana makomandy miaramila sirianina azy naneritena izy dia nisika tao amin'ny rano Jordana impito ary tamin'ny fampitony tanteraka ny tenin'ilay lelan'Andriamanitra niala tamin'ny abokana ary ny nofony dia niveriny indray tahaka ny nofony zazakely
androany Andriamanitra miaraka amintsika eto. Tena eto mihitsy izy. Amen. Raha mino teny ianao, raha mandray ny teny ianao, ndridridridry makatoy ianao, dia ho hitanao fa Andriamanitra hitondra anao ho amin'ny fandresena lehibe tena lehibe. Ary zay ilay izay mipalompon'Andriamanitra dia ho amarinina eo amin'ny fiainanao. Zay rehetra midy akatana hiteka faran'izay mafy. Anao amen mafy be haiko. Halleloia. Eno tsara ty afatra hitako anareo ity. Androany aho dia netana anareo mba handray ny fanahy masina sy ny afo ny fanahy masina. Androany aho dia netana anareo mba handray ny fanahy masina sy ny afo ny fanahy masina. Amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika, amin'ny maha fiangonana kristianina antsika, dia tsy maintsy ho iaho mandray ny fanahy masina sy ny afony isika. Eno tsara nge zao fanazavana hitako zao hoe maro amin'ny fiangonana kristianina no mionina fotsiny hoe efa nandray an Jesosy ary efa manana an Jesosy. Averiko kotra hoe maro amin'ny fiangonana kristianina, ary tsy hoe ny fiangonana kristianina eto amintsika ihany fa hatramin'ireo fiangonana kristianina namantsika. Maro amin'izy ireny no mionina fotsiny hoe efa nino an Jesosy, efa nandray an Jesosy ary efa manana an Jesosy. Androany anefa dia milaza amintsika Andriamanitra fa tsy ampy zany. Tsy ampy zany satria tsy nanomana antsika ho amin'izay fotsiny Andriamanitra hoe nino an Jesosy ianao, nandray an Jesosy ianao ary manana an Jesosy ao anaty. Tsy mahazo mionina amin'izay fotsiny isika. Aoka fantatsika rehetra fa raha ohatra ka mionina amin'izay fotsiny isika hoe efa nino an Jesosy aho, efa nandray an Jesosy aho, efa manana Jesosy ato anatiko aho, dia izao no vaovao lehibe ambarako aminao. Tsy androso ara-panahy mihitsy zany fiangonana kristianina zany. Tsy androso ara-panahy mihitsy fa hijanona ho zaza ara-panahy eny foana izy. Tahaka ny nazo zanak'Israely. Manahoana moa ny zaza ara-panahy? Zaza ara-panahy nge ka tsy mahafantatra zay tokony ataony. Tsy mahafantatra zay fanapa-kevitra hoe inona voka-dratsiny zao fanapa-kevitra raisiko zao. Tsy fantany zany. Amy ohatra tahaka zanak'Israely. Raha niala tany Egypte ny zanak'Israely ka hitododo ho any amin'ilay tany todran-drony sy tantendry, tena mpandehanana tojolana sy ady ry zareo. Ary olana tena mafy, ady tena magotragotraka. Tena hoe raha maha olombelona tena tsy zaka ny atodo. Dia inona fanapa-kevitra izy ireo rehefa toja an'ilay olana sy le ady? Ory zareo hoe andao tsika ry zalahy hiverina any Egypta, andao hifidy lehilahy anankiray isika, ho tedrentsika ho mpitarika antsika hiverina any Egypta. Zay ny solution hiverina fa mety, ary zay mahazaza azy. Ny antony dia izao, fony izy ireo tany Egypta. Hoy ny Baiboly, andevoka ry zareo tany, andevo ry zareo tany. Fijaliana sy fahoriana foana ny fiainana, isan'andro tsy misy fitsarana. Ary tamin'izany andro zany, na andro na alina, dia tsy nitsatra nitaraina tamin'Andriamanitra ry zareo. Satria nahoana? Satria amin'ny mandevo azy dia nataon'ny Egyptianina nangidy vava, nangidy fiainana isan'andro zareo. Zay ny voalazo amin'ny Exodosy toko 1 andiny 17 ka hatramin'ny andiny 17. Andao nge vakiny tena mpanompon'ny Egyptianina fantatra ny zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainana tamin'ny fanompona mafy, dia tamin'ny feta sy ny brika, mba ny fanompona rehetra any an-tsaha dia ny fanompona rehetra zay nampanompon'ny Egyptianina sy fantatra. Andevo ry zareo ho iaho isan'andro raha mbola miratry masoandro io, dia fijaliana sy fahoriana foana ny fiainana.
ary Andriamanitra tsy to tany an-datra dia natsapa famarinana zany. Zay natokan'Andriamanitra ny teny hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko Egypta. Zany hoe mason'Andriamanitra avy any an-datra dia nahita hoe ory mijaly ny olon'Andriamanitra ao Egypta no fanadevozana ataony Egyptianina azy. Dia ho ihany koa Andriamanitra efa reko ny fitarainany no atao mpampiasa azy. Zany hoe efa ny an-danitra Andriamanitra dia mare isanandro vaky zao ny fitarainana ataony zanaka Israely. Tena mitaraina miaraka amin'ny ranomaso, tsy isy fitsaharana, tsy kely tsy lehibe. Ankoatran'izany hoy Andriamanitra hoe any an-danitra Andriamanitra no miteny fantatro ny alahelony. Tsy misy miafinambo daholo ny alahelon'ireo olon'Andriamanitra zay miaina ao Egypta. Zany zavatra nitranga. Kanefa nampalahelo, tena nampalahelo, ary zay mahazazara-panahy ny fiangonana, mahazazara-panahy ny zanak'Israely. Rehefa tojolana sy ady tena mpandehanana, dia vitana ny teny hoe andao ry zalahy hiverina any Egypta itsika. Andao ry zalahy hiverina any Egypta. Vitana. Andao hiverina any amin'ilay tany nialana. Andao hiverina ho andevondray. Fahafantarako azy ohatrany hoe le olona sy le ady natreny tena mpandehanana niraisy hoe goavana be raha oharina amin'ilay zavatra mitsanga raha sanatrika miverina any Egypta ry zareo. Zany zany zava-nisy teo amin'ireo zanak'Israely. Ary niseho zany satria zay no mahazaza ny zanak'Israely. Raha vao tojolana tojia ady dia tsy maneritreritra ny anondy hoe androso. Tsy manatsaina ho amin'izany izy. Fa zava-misy niemotra verin-dalana. Tsy vitsy ange ny fiangonana kristiana no tahaka izany e. Tsy vitsy. Raha ohatra ka mizotra tsara fiainana isanandro dia haleloha be. Fa rehefa sedra ny olana na ny ady tapika izy ka tsy voavady tao anatiny andro vitsivitsy dia tsy manatsaina le fiangonana mbola zazara-panahy hoe tokony tohizina foana ny fandrosoana. Fa ina nataony miverina any amin'ity zao tontolo zao ity izy. Verina any amin'ilay tany nialany ray izy. Verina ny fomba fanao jetilisa izy. Angamba izy mieritreritra fa rehefa miverin-dalana na miverina ny fanao ny taloha na miverina any amin'ilay tany nialany dia hoe hiratra ny masoandrony. Ngamba zay ny eritreretiny. Ohatr'izay mihitsy ilay zazara-panahy. Ohatr'izay mihitsy. Ry havana malala. Noho izany dia manentana anareo aho. Mba hatokantsika hiala amin'ny fahazazana ara-panahy io. Mba hatokantsika afaka mandroso foana na dia mafy ary ny ady sy ny olana dia raiso fanay masany sy ny afo. Raiso fanay masany sy ny afo. Mbola resako aminareo aveo ny mahazava-dehibe an'izany. Enondrandrika ny Mosesy manokana nandalo olana tahaka zanak'Israely rehetra ke Mosesy. Satria niarany aika tao Egypta ry zareo na Mosesy na zanak'Israely. Ary niarana andeha tongotra zotra nakany amin'ny tany todra-dronosy sy tantely na Mosesy na zanak'Israely. Tena mpandehanana dia niaraka ny fanehitra tamin'ny olana sy ny ady ry zareo. Zay zava-nisy. Tena mitovy mihitsy ny olana na trehana, mitovy ny ady na trehana. Fa mikasiny Mosesy manokana dia zao ny tantarain'ny Baiboly. Io lehilahy tao hoe Mosesy io fonisy tany Egypta dia tao amin'ny lapan'ny Farao no mipetraka. Tao amin'ny lapam-panjakana. Olona najaina Mosesy tao amin'ny lapam-panjakana. Olona memboninahitra Mosesy tao amin'ny lapam-panjakana. Olona niadana Mosesy tao amin'ny lapam-panjakana. Olona nitafy tsara Mosesy tao amin'ny lapam-panjakana. Tsara kidoro, tsara fandriana, tsara trano, tsara sakafo, tsara fitafy. Tsy nisy nampahory Mosesy fonizy tao amin'ny lapam-panjakana. Kanefa tsy mba nanana faniriana niverina any Egypta zany mihitsy Mosesy na dia nisy ary ny olana sy ny ady na trehana teny am-pandehanana. Tsy tao anaty mihitsy ny faniriana niverinana raha ny lojika
mosesaka mantokony nanapa-kevitra hoe aloha za hiverina any amin'ny lapa-panjakana ka tsy laitrako ty fahoriana andala ety andalany ity tsy laitrako ty olana ty ady ity izy tokony nanapa-kevitra nefa tsy hita tao amin'ny sesy na dia kely sy bitika ary hoe nieritreritra hoe andeha hiverina ny Egypta ao. Inona ny antony? Satria fantany tsara ilay fiainana tsara lavitra zay efa voman'Andriamanitra ho an'ny olona ho azy aoriana kely ao. Fantany tsara tsy lay olana na lay ady no nataony mavesa-danja teo amin'ny fiainana Mosesy fa ilay fahasoavana lehibe ho voataniny aoriana ao. Amen. Amen. Ary na dia Paoly apôstôly ary diavana malala dia tsy afa tahaka izany mihitsy ihany koa ny fiainana. Paoly ange sao nareo mieritreritra fa olona miavaka be teto ambony tany izy, fa toy ny mpino rehetra ihany izy, toy ny olon'Andriamanitra rehetra ihany izy, nandalo olana, nandalo ady, ary natsapa mihitsy hoe tena mafy ty ady, ty olana sy ady atreko ity. Kanefa na izany ary jamais amiko Paoly niemotra na hiverin-dalana, fa ny ataoko tsy maintsy mandroso foana, tsy maintsy mandroso foana. Io voasoratra io aiza le izy? Timoty faharoa teknisianina 1:12 toko 1:12. Ary no zandrindra ho Paoly no iaretako zao zavatra izao, iaretako zao olana zao ady atreko zao. Satria nahoana? Satria fantatro ilay inoko, fantatro ilay inoko. Tsy andahoay izy, tsy afoy ahy izy, fa etahiry ahy olon'Andriamanitra hatramin'ny farany izy. Ary fahasoavana efa nomanino ahy aorianao dia goavana be mihitsy, ka tsy ahoako ty olana ty ady andalovako ity, tsy ahoako zany e. Alao izy eo izy, alao nao zay tiana ataona izy, fa za ndroso foana, za ndroso foana. Ry havanao, ohatra izay mihitsy zany le fiainana tian'Andriamanitra ho hita ao amintsika kristianina rehetra. Amen. Fadio ny miemotra, fadio ny miverin-dalana, fadio ny verina any amin'ilay nialanao teo aloha ianao, fadio zany, tena fadio. Tsy solution antsika mihitsy ny miverin-dalana ny miemotra, fa na mafy teo inona ary ny olona sy ny ady dia zao ohatra ny hatrany mila mandroso ianao. Mila maninona hoe? Mila mandroso ianao. Noho izany aoka ho raisika fanahy masina sy ny afo androany. Manana etaeta ny andray fanahy masina sy ny afo, fa ny olona tahaka izany no azo antoka fa afaka hiatrika an'ilay olana, hiatrika an'ilay ady, ary afaka ny androso tokoa. Amen. Dia mikasy any amin'io fanahy masina sy ny afo io programan'Andriamanitra hatrany am-boalohany izy io. Tamin'ny andro ny joelam-paminany ohatra, mbola tsy teraka ianao, mbola tsy teraka isika, ary nandray aman-dreninao aza tsy mbola nisy teto ambony tany tamin'izany. Eny hatramin'ny ray aman-dreny benao azy eny hatramin'ireo razam-benao tsy mbola nisy teto ambony tany tamin'izany, nefa nampitondra faminaniana anjoelam-paminany Andriamanitra hoe amin'ny andro farany dia andatsako ny fanahiko miaraka amin'ny afony ny olon'Andriamanitra rehetra. Fa maninona izy nanao an'izany? Maninona izay teny an'izany? Maninona Andriamanitra nampanantena an'izany? Satria fantany fa amin'ny andro farany mila ny fanahy masina sy ny afo ny olona mba ahafahany miatrika an'ilay olana sy ilay ady zay tsy maintsy iseho eto ambony ty tany ity. Tamin'ny andro Jaona mpanao batisa moa, Jaona mpanao batisa mihitsy no nitondra fanazavana direct ho Jaona mpanao batisa, araka ny voalaza no Matthieu toko 4:1-12. Zao Jaona manao batisinareo amin'ny rano, fa ilay ho avy aoriko ao Jesosy ty lazainy io anao batisinareo fanahy masina sy ny afo izy. Mila atao batisa fanahy masina sy ny afo ianareo ho Jaona, ka andraso kely, mireta kely ianareo. Fa maninona moa Andriamanitra no nampiteny an'ny Jaona mpanao batisa zany teny zany? Satria tena mila ny batisa fanahy masina sy ny afo io ny olona mba tsy janona ho zaza ra-panahy, fa mba ahafahany mandroso foana na dia mafy ary ny olana sy ny ady. Ary
mialon'ny akara jesosy ho any an-danitra azy dia nangonony noviriany jesosy reo apôstôly niaraka tamin'ireo vehivavy vitsivitsy niaraka tamin'ireo mpino izay azo lasaina hoe naharitra hatramin'ny toko hatramin'ny farany no ilazana azy dia ho jesosy tamin'izy ireo ianareo a afatra lehibe ty omeko anareo ity ianareo aza mionona fotsiny hoe efa manana ho tomponareo aza mionona fotsiny amin'izany ianareo fa ianareo a mila mandray ny fanahy masina sy ny afo ianareo tsy androany anefa no anatanterana izany ho fiainanareo fa afaka andro vitsivitsy ka dia andraso io tefikasan'Andriamanitra raha io kasy any amin'ny fanahy masina sy ny afo maninona moa jesosy ny teny an'izany mielon'ny ny akarany ho any an-danitra satria fata fa zay mihitsy ny masoa ny olon'Andriamanitra rehetra mila mandray fanahy masina sy ny afo izy amen amen dia any amin'ny asa apôstôly toko voalohany dia fahavalo moa dia nilaza amin'ny baiboly fa azoery anareo amin'ny latsafy fanahy masina sy ny afo ao aminareo ka ho tonga vavolombeloko eto Jerosalema sy Samaria sy Jodia ary hatrany am-parantany azoery anareo zany hery zany no entinareo miatrika le olana sy le ady tsy maintsy hitranga eto ambony ty tany ety ry fiangonana kristiana tonga eto a manany etaeta ndray ny fanahy masina sy ny afo io anao araka teko tery aloha aza mionona fotsiny hoe efa nandray an Jesosy anao efa manana an Jesosy anao tsy mety tena tsy mety atahorako hemitra anao raha mionona fotsiny amin'izay fifiry moa namantsika efa niemitra atahoana fa dia efa lasa izy ireny fa ianao tonga eto no nataon'Andriamanitra nandrea zany afatra izany satria tsy tia ny hemitra ianao tsy tia ny verin-dalana ianao fa ny mety aminao dia manapa-kevitra ny androso foana kanefa moa ahoana ny ahafahanao mandroso mila mandray ny fanahy masina sy ny afo anao halleloia halleloia amen 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 ndao hiteka mahafon'Andriamanitra isika atao mafy be ny teka ao jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve manaraka izany a anisan'ny tena olana lehibe dia ity raha mionona fotsiny ilay fiangonana kristianina ianao tonga eto mionona fotsiny hoe zay efa nino an Jesosy zay efa nandray an Jesosy zay efa manana an Jesosy dia hoe hijanona hatreo fotsiny ianao ankoatran'le hoe lasa zazara-panahy ianao possible ny hemitra ankoatrany hoe tsy afaka ny androso ianao malona ny olona sy ny ady ankoatran'izany anana olana tena goavana be mihitsy ianao mandritra fahavelomanao eto ambony tany anana olona tena goavana ianao inona le olana tsy afaka mianana finoana ianao tsy anana finoana hoe mahavoavonjy anao io Andriamanitra tomponao io tsy anana finoana ianao fa raha vao tojo olana tojo ady dia avy hatrany a raiky tahotra mivadi-po tebiteby ary possible tovan'le tery aloha hitady vaolana any ambadika any mialatsindra amin'ny teny aty a mialatsindra amin'ny teny aty a Jesosy ho teneko ve so dia eto mantsy le olona narary io lehilahy io tsy olazaiko aminareo ny aretina azo azy rehefa tsitrany tamizy mody vavaka eto foana mody vavaka eto foana dia zao ny teniny any amin'ny vadiny so dia tokony ho any amin'ireo mpanahody ireny ary hitano zany a fanapa-kevitry ny olona zay tsy mbola nandray fanahy masina sy ny afo rehefa tsy azo vetivety ilay vaolana dia ny ho any ambadibadika any izy hitady vaolana olana lehibe nge zany
hoe ianao ve mpino tsy manana finoana tena olana lehibe mihitsy zany lasa tahotra ho anao tebotebo ho anao lasa fanahina ho anao foana ny zavatra rehetra hitany masinao na ny zavatra rehetra hitany sofinao noho zany mila mandray ny fanahy masina sy ny afo anao fa ny olona mandray ny fanahy masina sy ny afo matanjaka ny finoana ao anatiny amena amena zany angeny no nanjoa zanak'Israely araka voalaza ty baiboly ity tafalatsaka tao anelanelany ranomasina mena sy ny miaramila Egyptianina ny zanak'Israely tamin'izany andro zany teo alohan'izay indrindra tena verevitra sy tapitalakalera zareo aiza ny tany ale aiza ny tany ombany androso ranomasina mena hevitra tatazany miaramila Egyptianina fotsiny noho zany dia hoy ny baiboly hoe raiky tahotra zareo ny vatipory zareo raiky tahotra sy ny vatipory zareo satria tsy nanana finoana fa mahavoavonjy azy lay Andriamanitra nanafaka azy ireo tao Egypta adiny tanteraka lay herin'ny tana maherin'Andriamanitra ny asa teo amin'ny zareo raha nanafaka ny zanak'Israely tao Egypta Andriamanitra tsy nanana finoana zareo andao vakitsika voalaza baiboly sokafy teknisiana Exode 2:20 andiny 10 faraka 10 ary 12 ary rehefa miakaiky Farao tena tompo zanak'Israely masina ka indreo ny Egyptianina tamanetsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka netaraina tamin'i Jehovah raiky tahotra ny vatipo ny varaotsana avy hatrany dia resy tanteraka ny saina andiny faraka 10 aroko izy tamin'ny Mosesy motsy nisy fasina va tany Egypta no nentinao fateteny hevitra izahay nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy any tany Egypta tsy izao va no teny nolazaina taminao fony tany Egypta hoe okzahay fa avy alao ihany izay anompiny Egyptianina fa aleonay manompiny Egyptianina toy izay ho faty any anifitra tena raiky tahotra vatipo tapidalakale satria tsy nanana finoana fa mahavoavonjy azy ny Andriamanitra zay tompony ry fiangonana ho takizany mihitsy ny fiainanao io ho takizany raha ohatra ka nino a Jesosy fotsiny ianao nandray a Jesosy fotsiny manana Jesosy dia ianao hoe zava-dehibe zay janona treo dia ho tahaka ny fiainana Egyptianina fiainana zanak'Israely ihany ny fiainanao tsy manana finoana raha mbola milamina fiainana dia alolobe foana hosana mandrakariva ny hirahira efa hony ao an-trano hoe makaleo zany hirahiranao zany vaoka izay zany ny zavatra mety hitranga fa rehefa tojolana kosa tojoady dia io ny fanapa-kevitrao raiky tahotra vatipo kivy tanteraka mamofo tanteraka ary tsy manatena ny hotafityntsony manoloana le olana sy le ady atrehana zany riavana ny zava-misy ianan'olona maro fa jereo nge Mosesy araka le teniko taminareo hoe niara-nainga tamin'ny zanak'Israely tao Egypta izy niaraka nandeha tena mpandehanana ho any amin'ilay tany todradroa sy tantely izy ary niaraka nisedra le olana sy le ady ry zareo fa Mosesy tena hafa mihitsy tao anatin'ny tao hafa mihitsy atao anatiny raha fitinina kapa dia hoe tena lehilahy nanam-pinoana izy zany no antony atoka Mosesy ahoana ho ihany voalaza baiboly Exode 2:20 ihany andiny 17 sy 20 no ny finoana nanana Mosesy dia navita ny teny an'izao tamin'ny zanak'Israely rehetra izy ary ho Mosesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo zanak'Israely mijanona asa mitolo-batana asa manangana sanafotsy fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah zay ataony ho anareo tsy rapitsy ny afaka pitsy fa anio dia anio ihany finoana no ny tenena Mosesy an'izany finoana fa ny Egyptianina zay hitanareo anio zao vaovao mafaly tsy hitanareo tsy mandrakizay finoana no ilaza Mosesy an'izany dia 10 Jehovah hiady ho anareo
mila mangena fotsiny ianareo filoana no nilazany mosesan'izany amen dia rehefa narako ny tantara no diniko ny baiboly fa dia naninona loatra re no nasamiafany zanak'Israely sy ry Mosesy fa dia inona re nampiavaka azy ireo tonga dia fantatro ny marina ny zanak'Israely tsy mbola nandray ny fanahy masina tsy mbola ny fiainona ny fanahy masina fa Mosesy tao amin'ilay fanan'Andriamanitra ny toetra tao amin'ny fanan'Andriamanitra ary izay fanan'Andriamanitra tao amin'izay no nampatanjaka finoana tao aminy ka na dia mitovy ary ny olana sy ny ady ny atrehana tsy mba Mosesy no hitolo-batana amin'ny Egyptianina na hoe hiverin-dalana hoe anao salut double fa resy fa zao ny tao an-tsaina mila mandroso tsika fa Andriamanitra miasa amin'izay olona mandroso halleluia halleluia zay ny matonga androany mitondra ty afatra ity afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra nasainy mitondra an'ilay izy fotsiny tsika rehetra toka eto na iza na iza na dia nareo samba toka eto ary mila mandray fanahy masina tsika rehetra mila vita batisa fanahy masina sy ny afo isika rehetra ho anareo zay mangetahita mba angatako anao amenna mafy be ary raha mbola misy mafy no zany dia atao viany dia raha sitrakareo tanana roa atsangantako zao hoe amen 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 andao hiteka mafan'Andriamanitra isika halleluia mitovy amin'izany ihany koa ke iza le lehilahy anankiray ry Davida tantarain'ny baiboly fa nitsangana ny Filistina nitarihany Goliata mba hiady amin'ny zanak'Israely nitarihany Saoly dia tena nampalahelo be mihitsy ny tantara tamin'izany tena mampalahelo be ngeriavana ny tantara-mpino tsy manam-pinoana mampalahelo sady mamenatra henoko zany ndraindray rehefa misy olana sy misy ady ao tokantrano ao hoe toy ny aretina nahazo ray tao tokantrano dia isy mpino ray no mitomany gogogo dia le tsy mpino ray mampahery hoe asa manao an'izao indri nareo nge mpampivavaka zay tsy mivavaka ary ty matoky an'Andriamanitra fa ho sitrina foana io tena mampalesy mamenatra ke ny fiainana tahaka izany riavana malaly dia inona ny tranga raha vao nahita ny Goliata Saoly sy ny miaramila n'Israely rehetra dia hoy ny baiboly hoe nivadim-pory zareo sady raiky tahotra indrindra tonga dia resy ny saina impossible nandresentsika ny Goliata ina moa natonga zany satria tsy tao amin'ny Saoly intsony ny fanan'Andriamanitra sokafika ry teknisianina Samuel voalohany toko 1:4 hoe fa ny fanan'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly zany hoe tsy manana ny fanan'Andriamanitra intsony izy rehefa niala ny fanahy masina ny fanan'Andriamanitra dia nisy fanahy ratsy niditra tao aminy le fanahy matahotra le fanahy mampivadi-po dia vokatra zany dia Samuel voalohany toko 7:10 ararian'ny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ilay Filistina izany dia nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra normal zany fiainam-pino matahotra lava tebiteby be fanahina rehefa sendra olana sendra ady normal io rehefa tsy nandray ny fanahy masina miaraka aminao ny hafanao dia ohatray foana tsy mahafinaritra ke le fiainana tahaka izany ry avany sa mahafinaritra anareo ny fiainana matahotra lavana tebiteby lavana manalava tsy mahafinaritra fa jereo ke Davida rehefa tonga atao amin'ilay tany misy ady izy do izy avy alao hiady amin'ilay io sinona moa io Filistina goavana be io no hiady amin'ny miaramila n'Israely sinona moa ilalahy io rescue avy alao hiady aminy inona ny antony natonga Davida nasany tena zany
satria tao am'le finoana ary ny fotr'le finoana ny fanan'andriamanitra zay efa nalatsaka andriamanitra tao aminy zay le fotr'le finoana ny fanan'andriamanitra nalatsaka andriamanitra tao aminy ary ao nge nivaky teny eo amin'ny baiboly Samuel voalohany toko 1 andeha fatelam-befolo ary Samuela nandray nitandroka feny diloilo lay mpanompon'andriamanitra tao hoe Samuel mitondra tandroka misy diloilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany hoe ity lehilahy ity dia voaositra ho mpanjaka ny Israely. Miaraka tamin'izay latsaka tao amin'ny Davida ny fanan'andriamanitra dia nitsangana izy dia lasa nandeha. Latsaka tamin'ny Davida ny fanan'andriamanitra ary se fanan'andriamanitra latsaka tao amin'izay no nampatanjaka ny finoana ka natonga azy vonina hiatrika an'ilay olana hiatrika an'ilay ady dia ilay Goliata be dia inona nitranga no le finoana tao anatiny dia navoaka n'andriamanitra ho mpandresy izy. Amen. Mampahery be nge le fianana manana finoana riavany tena mampahery be mihitsy. Zay no ato matonga n'andriamanitra androany mampahery atsika rehetra hoe mba tonga atsika ho tonga tahaka amin'ny sesy manam-pinoana tsy matahotra tsy mivadi-po tsy mivarahotsana tsy mitebiteby mba tonga atsika anam-pinoana tahaka Davida raisy fanahy masina androany tsy rapitsy fa androany aoko vita batisany fanahy masina sy ny hafa anao tsy rapitsy fa androany le etaeta mihitsy aseho en'andriamanitra fa mila fanahy masina sy ny hafiny anao androany. Halleluja. Sasy mitoroteny aminareo nge raha lasana bavy tovy aminareo ihany misy fotoana tena mandalo olana mandalo ady dia hitako mihitsy ary eniko mihitsy hoe tena manafika ty devoly ity ny sainao mihitsy ny tafiny voalohany indrindra ozokizolo le finoana ao anatinao fa dia miala maina izy eo mpivavahana eto no matsapa hoe asa matahotra anao fa raha mbola miaraka amiko anao tsy maintsy mpandresy raha mbola miaraka amiko anao tsy maintsy mandresy dia tena eniko ravoravo mihitsy fanahiko bitabitaka hoe mpandresy ao. Amen. Dia hoy aho hoe enga aneka mba ho tahaka izany daholo ianareo enga aneka mba hanampinoana ianareo kanefa moa ny finoana tsy tongatonga ho azy eo fa mila mifanahy masina sy ny hafo milatsaka aminao ianao. Dia no tsara ke ity tantarako aminareo ity tamin'ny andro apôstôly dia tonga tany Efesosy Paoly apôstôly dia tafahoana tamina kristianina vitsivitsy 12 nisy andreo kristianina dia rehefa niona tamin'ireo Paoly dia nametraka fantanina ho Paoly manao hoe oralahy efa ndraisinareo fa ny fanahy masina fony voanino ianareo. Zay le asina apôstôly 12 andiny voalokatra amin'ny andiny fahenina rehefa aveo vakina efa ndraisinareo fa fanahy masina fony voanino ianareo. Zany hoe amin'ny Paoly apôstôly zany raha vao nino an Jesosy ny olona raha vao nandray an Jesosy ny olona raha vao manana an Jesosy ao anatin'ny olona miaraka amin'izay tokony ho raisiny ihany koa ny fanahy masina miaraka amin'ny hafa. Zay zany lojika tokony raisiny fanahy masina miaraka amin'ny hafa. Dia ny anana moa reto mpino kristianina reto ohatra ny tsy mazava aminay hoe fanomena ve fanahy masina tsy mbola mena dia inona natao Paoly andeha ianareo atao batisany rano le batisa kristianina entre parenthèse tsika fiangonana io ho anareo zay vaovao tonga eto ka efa nanodingana hoe ino an Jesosy andray an Jesosy ary ampandroso an Jesosy ao anaty tsy maintsy miroso amin'ny batisany rano ianareo le batisany rano asitrika tsy maintsy miroso amin'izay ianareo satria ny dikany teo batisa fandevenana zany hoe batisany rano fandevenana ao anaty rano tsy maintsy miroso amin'izay ianareo fampianarana lavabe moa ny amin'izany ka dia tsy hita ho resana aminareo eto fa dia teny atsipoko aloha izay mba ho fantatra hoe mila atao batisany-drano ihany koa ianao. Vita moa izay batisany-drano natao andreto mpino kristianina 12 lahy reto dia nametra amin'ny Paoly tanana tamin'izay ry zareo raha vao napetraka ny tanan'i Paoly tonga dia nilatsaka ny fanahy masina sy ny hafa ny fanahy masina tao amin'izy ireo tonga dia nilatsaka
dia faly be mihitsy Paoly apôstôly hoe zay ilay sitrapon'Andriamanitra tanteraka nandray fanahy masina ny olon'Andriamanitra teto Efesosy. Andao vakitsika io ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa niraisinareo fa ny fanahy masina fony voanino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary Paoly ho amin'inona ary no nanaovana batisanareo dia ho ireo ho amin'ny batisan'i Jaona fa ho Paoly Jaona nanao batisa fibebahana tsy ny le batisa natao anareo ka laza tamin'ny olona iny izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare zany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Andiny fahiny ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ry havanao mila mandray ny batisa fanahy masina sy ny afo anao. Averiko indray ilay teny nambariko tery aloha. Hijanona ho zaza ara-panahy eny foana ianao. Raha ohatra ka mionona fotsiny hoe efa nandray ny Jesosy, efa manana ny Jesosy, fa tsy mbola nandray ny batisa fanahy masina sy ny afo. Tsy afaka androso mihitsy anao indrindra rehefa sendra olana sendra ady raha ohatra ka tsy mbola nandray ny batisa ny fanahy masina sy ny afo anao. Ka dia hoy aho hoe andao hivavaka tsika rehefa avy eo dia andao hivavaka mandray ny fanahy masina miaraka amin'ny afo ary manana etaeta sy faniriana andray azafy fahasoavana izany. Ary tsy androany ihany fa ny tokantrano misy anao any isan'andro isan'andro dia ataovy masaka ao anaty fonao ao hoe mila batisa fanahy masina sy ny afo aho, mila batisa fanahy masina sy ny afo aho, mila batisa fanahy masina sy ny afo aho. Ain'Andriamanitra ngefa ny batisa sy ny afo tonga eo aminao no anova tanteraka ny tantaram-panomponao an'Andriamanitra. Ay zany ka dia mila maneho etaita sy faniriana andray an'izany ianao fa Andriamanitra efa manana fotoana voatendry andatsana izany. Androany zao maro amintsika no andray ny batisa fanahy masina sy ny afo. Ny sasany mety rariva, sasany mety rapitso, fa ny azo adoka Andriamanitra manome malalaka ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy ary tsy mba mandatra izy. Engany ka amin'ny andro androany ity ilatsaka amintsika rehetra eto ny fanahy masina miaraka amin'ny afo. Eno tsara ihany koa zao teny ambarako izao. Jesosy Kristy ry havana dia fanomezana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpanota. Jesosy Kristy hoy aho fanomezana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpanota. Ny mpanota rehetra no omena Jesosy na inona fahotana. Ary zay mahatonga Baiboly milaza Jaona 3:20 fa toy izao no nitiavany Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ho an'ny olona zao tontolo zao ny zanan'ilay tokana, nomeny ho an'ny mpanota rehetra zanan'ilay tokana. Fa ny fanahy masina kosa na ny fanan'Andriamanitra dia fanomezana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpino, ho an'ny fiangonana kristianina. Zay mahatonga mitondra an'ity hafatra ity hoe tsy mety fotsiny raha mionona ianao hoe efa nino an Jesosy, efa nandray Jesosy, efa manana Jesosy. Tsy mety, tsy ampy. Fa mila mandray ny fanahy masina ianao, mila mandray ny fanahy masina miaraka amin'ny afo anao, satria zay fanan'Andriamanitra zay no cadeau spécial ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra. Hainao amin'izay zany no mahasamihafa ny hoe nandray an Jesosy sy manana dia mijanatra eo sy ny hoe nandray ny fanahy masina ihany koa anao taorianan'izay. Ndeo hiteka mafan'Andriamanitra isika. Raha mbola misy mafiny izany dia ataovy ihany. Andao hivavaka tsika ry havanao, andao hivavaka, tena hivavaka be. Asakasaka ao izay tsy nandrea tsara izay afatra izay, na tsy nandray an'izay afatra izay, na tsy vonina ny andeha araka izay afatra izay. Asakasaka ao mba tsy hanao ane no hiaran'ilay fomba fiteny malagasy hoe Andriamanitra ity ny efa nanome fabalitany tsy nambininy, efa nanambaramarina tamintsika ny tompo androany fa ianao ny oatra mianahana, oatra ny varimarina no fitaka ny devoly. Toery zany devoly zany. Ndeo hivavaka tsika, apetrao amin'ny fonao tananao.
ny mpidera rehetra kosa avy hatrany dia maka toerana. Apetrao eo fonao tananao, apetrao eo fonao tananao, dia andao hivavaka tsika rehetra. Ho anareo izay voavoatoka eto, manapa-hevitra hiverina amin'Andriamanitra. Raisy Jesosy ary ome toerana ao anatinao izy, fa zay no antoka mahavoavonjy fanahinao. Avy eo tsika rehetra miaraka aoka hivavaka, aneo hetahita sy faniriana goavana, ny andray mifanahy masina miaraka amin'ny hafa. Tataka ny ahoana re zany hetahitano zany e? Fa ohatrany tsy tena mandre olona mangetahitaan'Andriamanitra aho a. Tavo mirehitra ny hetahaitanao, ny andray mifanahy masina miaraka amin'ny hafa. Sokafa vavanao, raisy mifanahy masina miaraka amin'ny hafa. Apetrao eo fonao ihany tananao, dia ataovy le vavaka, ataovy le vavaka. Sitriky ny ray ny andatsika fanahy masina hafa amintsika rehetra tonga eto. Sitriky ny ray zany, sitriky ny ray zany. Halleluja. Raisy mifanahy masina miaraka amin'ny hafa. Anao batisatsika amin'ny fanahy masina sy ny hafa Andriamanitra androany. Ary raha mety aminareo indray, tanana roa atsangano ho fanehoana fa mangetaheta andray fanahy masina sy ny hafa anao. Mba tsy hijanona ho zazara-panantsony anao, mba afaka hiatrika le ady sy le olana ka androsofoana ianao fa tsy hemitra tsy akory. Mba tokanao anna finoana lehibe, tena finoana lehibe, takandry Mosesy, takandry Davida. Atsakany tananao roa, sokafa mivavanao, miaraka vavaka dahotsika rehetra, miaraka vavaka dahotsika rehetra. Raisy mifanahy masina miaraka amin'ny hafa, raisy mifanahy masina miaraka amin'ny hafa. Raisy zany amin'ny androandroany ity, raisy mifanahy masina miaraka amin'ny hafa. Raisy zany amin'ny androandroany ity, raisy zany tompoko, raisy mifanahy masina miaraka amin'ny hafa. Halleluja, 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 halleluja. Raisy mifanahy masina miaraka amin'ny hafa. Raha hoy ianao hoe andeha eo koka eto amin'ny tany mihitsy a, aniny ny hetahitako dia ataovy zany. Raha hoy ianao hoe hitsangana ho fanehoako ny hetahitako sy faniriako, andray mifanahy masina hafa, mitsangana ianao. Tsy diso anefa ianao ray hipetraka, tsy diso ianao ho iao ray hipetraka. Tsika rehetra andao aneo hetaheta sy faniriana, andray ny fanahy masina miaraka amin'ny hafa. Halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Mandatsaka faneno masy miaraka amin'ny hafa aminay rehetra eto anao Andriamanitra. Mila ny zantoko izahay, mila ny zantoko izahay. Mandatsaka faneno masy miaraka amin'ny hafa ho anay rehetra toka eto anao Andriamanitra. Mila ny zany izahay, mila ny zany izahay. Halleluja, halleluja. Usutro midina eto amiko ianao no fototra usutro midina ianao. Aoka hira dahotsika rehetra, asandrato avy dia avo ny feo anao. Midina fanahy masina, midina fanahy masina.
midina fanay masina samy makatoerantsika rehetra andao ndray tsika amin'izao fotoana izao hitondra an'ilay fanatitra ilay famatsiana fanjakan'Andriamanitra ho anareo fiangonana na anareo manaraka izao fotoam-pivavahana izao any tokantrano any mila manao fanatitra ianao hoe tsika zao zany ny ampafolo izay tain'Andriamanitra atsika tsy mahafaty antoko anao zany tena fitahinao anao zany rehefa avy eo tatazany ny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra anao hira anankiray isika dia mahazo mandroso isika hitondra ny fanatitra tompoko Fizaliaku numetinau bayanam fafana Azonifyainaku majakizai nuiraku nyatsarana
Sotra tompo misy sotro mena voninahitra anao amen. Takizao ny filazana tsika fiangonana io a mila mamonjy fitaovana fanompoam-pivavahana indroa ao anatin'ny alahady anankiray. Andriamanitra dia natsapa fa tokony ho amin'izany foana fiainantsika pino maiza mandamina programma ahoana ny bokin'ny Hebreo za mahafo ny fiaraha-miangona tahaka fanaon'ny olona sasany. Misy any karazana pino mahafo fiaraha-miangona ataony amban-javatra fiaraha-miangona fa mihaza foana ianao ametraka ny fiaraha-miangona ho manan-danitra. Dia milaza ary ny baiboly hoe samy mifananatra, samy mifanentana, samy mifampirisika fampitoana mba hamonjy fiaraha-miangona isika. Ka rehefa avy eo fidirana amin'ny 20 dia misy fitaoam-pivavahana fandroana tokony hamonjy an'izany tsika. Na fidirana le amin'ny 2 dia tokony hamonjy an'izany isika. Amen. Amen. Dia lay amin'ny 2 spesial lay androany amin'ny 2. Inona ma spesial azy? Isy fansorana dilovilo ho atao eto ho fanasitranana an'ireo olona rehetra mbola marary tsy mety sitrana mihitsy. Ianao zao mety hoe fivavahana tany aloha tsy sitrana. Androany to anatin'ilay fitaoam-pivavahana ataontsika teo tsy mbola sitrana ianao. Aoriany ny finoanao fa rariva, aoriana fansorana dilovilo ho sitrana ianao. Na inona io naretina ho sitrana ianao. Ka dia zay zany ny fotoan-dehibetsika rariva amin'ny 2. Dia isay koa fansorana dilovilo ho fanafahana antsika amin'ireo gadran'ny devoly. Be dia be mipino mbola gadrain'ny devoly. Zany hoe nazo toerana ao anatin'ny devoly. No tsy fitandremana, no tsy famalinana. Satria Paoly efa nampitandrina. Efesana 5:7. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly ianareo. Ny devoly zany dia tena mitatoerana eo amintsika fiangonana. Ka raha tsy mitandrina tsika, tsy malina tsika dia tafiditra izy. Ary efa tafiditra devoly tsy mitondra zavatra tsara. Inona ny entiny? Ohatra, pino anao fataony manota. Rehefa tafiditra ny devoly dia atao aminy anao mba hanota. Nefa zany pino kristianina zany tsy tokony hanota mihitsy. Satria mazava ny voalazan'ny Jaona 2:7 zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Satria le voa avy any an-danitra mitoetra ho aminy ary tsy mahay manota. Tsy mahay manota no le voa ato anatiny. Zay zany ny fiainana kristiana normal, tsy manota mihitsy izy.
akoatra zany Jesosy efa tondra fahotantsika tamin'izy maty teo ambony hazo fijaliana efa nety fahotantsika dia nalevina Jesosy dia nalevina Jesosy akeo le fahotantsika dikan'izay zany dia tsy natao anota mihitsy ny fiangonana kristianina ianao raha teo efa natao batisa nalevina tao anaty rano dia le fahotanao nalevina niaraka tamin'izay dia voaka vao anaty rano anao hoy ny baiboly Romana 9:1-4 natsakana ho amin'ny fianana vaovao dikan'izany amin'ny makristiananao fiangonana kristiananao dia tsy natao anota ianao kanefa maninona mbola betsaka ny kristianina manota dia isy zany fahasorana delila riva ho fandroako andreo fanaratsy ireo hiala ao aminareo satria tsy mety amintsika zany hoe kristianina mbola manota e ajakana ny tana izay mbola manota hoe tsy tokony hanota isika tompoko andeo hiteka mafan'Andriamanitra dia akoatra n'ilay ota ety devoly tondra zavatra maro isan-karazany izy ary na dia ny fiainanao tsy hety mombana io aza devoly ny ombadika io fiainanao tsy hety mombana io devoly io ka mila ahafana amin'izany ianao efa volona hivavako anareo mba ho afaka anareo raha riva amin'roa fotoana spesiala io kasakasako izay tsy ho avy zay zany ny filazana iny faharoa amin'ny Alakamisy zao fa 15 volana anao fitsangatsanganana lehibe faran'izay lehibe isika rehetra fiangonana RHEFI eto Androndrakely sy ny sapana rehetra tsy mbola nanao an'izany isika mba tsy lazany hoe hatramin'izay ny ainana fa hatramin'nisy izao fiangonana izao tsy mbola nisy fitsangatsanganana fobe ny arantsika nanao ihany ny sasany fa zareo groupe zao na zareo groupe zao na zareo tanora na zareo taxa zay ny tsangatsangana fa mitindra mandeha ty tsika rehetra mihitsy no andeha tsangatsangana toerana etsam-bombanam-bola adventure park dia amin'ny 7 manomboka fotoana fa raha mety aminao tonga havalobe ianao tonga havalobe mihitsy dia ao anatin'io fitsangatsanganana io misy kilalao maro ataontsika ao misy ny kilalao pétanque boule hoy sasany misy ny toraka kapoka misy ny toraka tavoangy misy ny zumba misy ny hoe zao koa mba hira amin'ny karazany ny lalao ataontsika ao tena isy ambiansa be mihitsy io fotoana io ka dia tonga ava daholo ny faniriako tsika rehetra mba ho tonga daholo hoe satria efa nampimanina ela be ngetsika e dia samy mitondra sakafo daholo tsika rehetra samy mitondra sakafo ary ho anao izay manany ampy ampitombony sakafonao fa ato am-piangonantsika nge tsy lozan'ny olona malahelo hoe dia raha tsy sakafo eny matonga tsy ho avy tonga avy ianareo dia ianareo sy fatahin'Andriamanitra mba ho mpamaty sakafo andreo namantsika ireo amen areo ka tsy ny akamonao no mahatonga anao tsy hitondra sakafo ka ampilarinao amin'ireo namana tsy manana ianao izay malaina asa miditra amin'izany ianao fa sarotra ratsy zany dia ino tsara any atoerana misy sakafo evovonina ihany ko hoany ny fiangonantsika ao ambolo-kandrina no mikarakara sakafo ary mivarotra sakafo hoany zareo ihany no autorisé mivarotra sakafo zareo ihany dia afaka mividy sakafo isika misy eo zao misy henakisoa tsaramaso misy hena ritra misy gisa misy ganagana misy akoho gasy misy ny lasopy sinoa misy ny lasopy gasy misy ny silamangana misy daholo ny karazana rehetra misy ny misao misy ny tono akoho misy ny tono hena misy amin'ny zavatra rehetra misy zareo fiangonantsika ambolo-kanina no efa manomana an'izay dia zao eno tsara ny sakafo entinao any amin'ny ray ora vao azonao hoanina any amin'ny ray ora vao azonao hoanina fa io sakafo amidin'ny fiangonantsika ambolo-kandrina amin'ny 7 manomboka fotoana
raha voatongany ianao dia efa afaka mihinana. Andao tsaramaso anakisoa to telo arivo ka mamplany zay tonga dia mihinana ianao. Akoho tonga dia mahazo mihinana anao ary na tsy aly ora anao tiany amin'ny fafinaretana hoa za tsy aly eto foana fa hinana eto foana. Mahazo mihinana fa le hoentinao any amin'ny ray voazo hoanina. Zay zany mahasamihafa andreo sakafo reo. Dika nitondranao vola. Tondra vola anao a ataovy misimisy satria tsy hainao rery any ny mihinana fa ny zanakao ihany koa tonga eo dia mba tia hinana izy. Misy namany mihinana eo dia mba tia hinana izy. Mazava ve tompoko? Ka dia zay zany amin'ny alakamisy ao tsisy fotoana eto fa any daholo sika rehetra tompoko. Zay zany ny filazana lehibe apetraka amintsika rehetra samy tain'Andriamanitra daholo tompoko. Dia zao angatantsika pasteur Rasomanina Falosololanto, pasteur RHEFI avy any Andapa. Androso telo loana hivavaka amarina fotoana ny arantsika teto. Alléluia. Mandroso pasteur. Alléluia. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mianaka moa zay tonga eto Antananarivo andeha hamonjy ny convention an'le Tamatavy amin'ny herinandro ambony zany. Alohan'ny vavako anareo za tena voakasika tamin'le toriteny teo satria zavatra niainako le izy. Ary rehefa nasain'ny pasteur ny alatany Mahajanga aho andeha ho any Andapa dia nanao asan'Andriamanitra tany dia be dia be ny olona teny nanenjika. Tao no nitorabato, tao no nandona ny tranonay mantsy tamin'izany mbola trano hazo dia amin'ny 12 alina misy miteny hoe pasteur tsy manjary ely, tsy manjary kely zany. Dia nisy telo lasaka amono aho isan'andro manao menasy foana. Dia akoatran'izay nefa ny amin'ny asa nataoko ihany koa le fandroahana devoly na délivrance manomboka maraina mandraparivo ny andro amin'ny alina ary mbola tsy matory fa mandroaka devoly. Dia ohatran'ny teraka tao anatiny tao fa nahina sy ny tahotra toy izy tamin'i Jesosy hoe Jesosy mbo vitako ve ty asa ity. Dia reheko mihitsy le tenin'Andriamanitra tamin'ny pasteur Adolphe hoe momba anao za fa aza matahotra rehefa nangataka ny fanahy masina feno ny fanahy masina dia isorako an'Andriamanitra fa mandroso tsara ny asa resy ny devoly. Ka ny tenenako an'izany manamafy ny zavatra nambaran'ny pasteur teo aho fa zava-dehibe ny rahantsika amin'ny fanahy masina. Dia hivavaka ho anareo hitsodrano anareo mba ho feno hery hatrany enenao feno fanahy masina inao. Ny vaninandro fara moa dia mandatsaka ranonorana onony sy lohaorana sy farahoran'Andriamanitra zany hoe ranonorana mivatravatra iotra lavitra noho zavatra nitranga tamin'ny fiangonana voalohany tamin'ny andro Pentecosta no hitranga amin'ity fiangonana RHEFI, hitranga amin'ny fiainantsika, hitranga amin'ny fiainanao zany. Raha zao tao dia andeha hitsangana isika dia hananatra ny tanantsika dia hivavaka ao anao zany. Ry Andriamanitra raiko izay any an-danitra misaotra sy makasitraka anao aho ny amin'ny fahasoavana lehibe ka notendrenao hoeto Androndrakely hivavaka sy hitsodran'ny fiangonana ary misaotra anao ihany koa ny amin'ny fananay ny ray aman-dreninay pasteur Andrenay Vravelina Adolphe ka nanome anay sehatra ahafahanay manompo sy mivavaka ho an'ny fiangonana. Koa dia ankehitriny Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fampianarana fa amin'ny alalan'ny fafenoan'ny fanahy masina eo aminay ihany no atonga anay androso, atonga anay anampinoana, atonga anay tsosaritahotra ary atonga anay ho tafavoaka velona amin'ny ady atrehina indrindra amin'izao vaninandro faran'izao. Ka mitsangana eto ampanomponao mivavaka ho an'ity fiangonana ity so an'ny olona manaraka ny Facebook any amin'ny toerana rehetra misy azy mba nitana maherin'Andriamanitra ny hiasa mahery amin'izy ireo ka androtsaka ny fanahinao masina inao ho amarinina ao amin'ny fiangonana fa andatsaka ilay orambara orana mivatravatra ianao dia ny lohahorana sy ny farahorana. Maniry mafy izahay mba tena hisy fahagagana mitranga mbola tsy nisy nitranga hatramin'izay nisin'izao tontolo izao hitranga amin'ity fiangonana ity, hitranga amin'ny fiainan'ny olona izay manompo anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho fenona ny fanahy masina ny fiangonana ka na inona ady hatrehany, na inona problema hatrehany
dia tsisy emotra izy ireo fa ery amin'ny finoana izy ireo ary hoentin'Andriamanitra amin'ny fandraisana lehibe. Ny teny fikasanao dia milaza manao hoe amelatra latabatra ho anao aho eo mason'ny fahavalonao ho an'ireo olona izay manantena sy maniry ny halavona na haravanay na ampitehanay na atonganay ho afa-baraka, dia tsy ahita izany fa ny zavatra hitany dia zao fahasoavana, fitahiana, fandresena, fahagagana, voninahitra, fahasoavana na fahasoavana ny fahafenoan'i Jesosy amin'izao vaninandro faran'izao. Dia ho amin'ity fiangonana ity ka izy fahasoavana na fahasoavana, fahasoavana na fahasoavana, fahasoavana na fahasoavana, fahasoavana hanampy fahasoavana ho amin'ny fiangonana tsiraray aby. Manonona ny fandresena lehibe, fandresena lehibe ho an'ny tsiraray avy isambatan'olona ao. Misaotra indrindra'Andriamanitra mivavaka amin'ny pastera Adolphe Mivady sy ny zanany ny vinato ny zafikeliny ao mba ho elavelona izy ireo ho salama tsara izy ireo finoanao fahasoavana, finoanao fahendreny. Eny ny ohatran'ho izay efa nataonao tamin'ny fiainana izy ireo hatramin'izay ne mbola ho ataon'Andriamanitra amin'ireo mpanomponao ireo. Ny rahanao Jesosy no andrakotra sy haro azy ary hitombo fahitana fity sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny mpitondra fanjakana, eo anatrehan'ny olona rehetra indrindra, eo anatrehan'izao fiangonana izao ane ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny izay mitantana anay. Dera sy ny aja ny voninahitra dia ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Antsika rehetra samy teny mafy hoe izay zany tompoka dia farany fotoantsika